Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Misaotra ny tompo indray isika ry havana, isika fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara tamin'ny nanomezany antsika ny lohahevitra vaovao ho mpanjintsika mandritra ny volana aogositra indray dia ny hoe mahatoky amin'ny asany ny mpino. Mialoha ny hanazavana izany ary dia andeha hiara hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, misaotra anao no fitiavanao anay ka nanomezanao anay indray izany lohahevitra vaovao izany mahatoky amin'ny asany ny mpino. Koa mino izay tompo fa manatrika anay ianao amin'ny alalan'ny fanahy masina dia ilay fanahy mahery izay nataonao ao anatinay. Izany no hiasa aminay rehetra izay mandray teny ka hivelona hankatoa amin'izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompony teny no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Mahatoky amin'ny asany ny mpino. Ny hoe mahatoky ry havana raha ny teny fototra ao amin'ny testamenta taloha no jerena dia izao: maharitra, mafiorina, azo antoka, mendrika hitokisana. Ary avy amin'io foto-teny io no niaviany teny hoe fahatokiana na fahamarinan-toetra, tsy fivadiana. Ny olona izay mahatoky izany dia olona miorina tsara, tsy miovaova, azo anteherana, tsy mivadika. Fa raha ny testamenta vaovao indray, ny teny fototra dia ny hoe azo hitokisana, tsy mivadika, maharitra amin'ny adidy sy andraikitra izay napetraka taminy. Avy amin'io foto-teny io no niaviany teny hoe finoana sy fitokisana. Mifandray izany hoe finoana sy ny hoe fahatokiana. Ka ny olona izay mino no afaka maneho ny finoana, afaka maneho ny finoany amin'ny fahatokiana eo amin'ny fiainana. Noho izany manao ahoana ary ny hoe mahatoky amin'ny asany. Natao hoe mahatoky amin'ny asany dia olona manao ny asany amin'ny fahamarinana, azo antoka amin'ny andraikitra izay nankinina taminy, manam-paharetana tsara, mazoto satria heveriny ho fanomponan'Andriamanitra ihany koa ny asa ataony. Raha hitarina izany dia izao: olona manao asa amin'ny fo manontolo, tsy manao atsirambina ary miezaka manao asa tsara, tena tsara indrindra, araka ny soratra masina hoe ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo, asa atao amin'ny mpifaliana. Manaraka izany dia marina, tsy manao kolikoly, tsy mangalatra, tsy mandainga, tsy manambaka ny hafa, ary ny farany dia izao: azo hitokisana tsara. Rehefa metrahana andraikitra dia mahatanteraka izany ara-potoana araka ny fenitra izay ilana. Koa ny tanjon'ny mpino dia tsy ny ahafa-pony tenany ihany, tsy ny azo tombony ihany, fa ny hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny asany, dia ny ahitan'ny olona ny toetra tsara izay ananan'Andriamanitra, satria Andriamanitra dia mpanao tsara. Araka ny soratra masina ihany koa hoe mba ahitan'ny asa soa ataonareo ka ankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Mateo 5:8-40. Ary dia manao asa tsara kalitao, asa atao amin'ny fahitsiana, tsy izay hahafaly olona ihany fa izay hahafa-po an'Andriamanitra. Misy mpanompon'Andriamanitra maromaro atao amin'ny Baiboly havana malala mba azontsika alaitahaka modely amin'izany asa tsara izany. Andeha hojerentsika izany hoe Noa ao amin'ny Genesis 1:9 ka hatramin'ny 7. Noa dia nakatoan'Andriamanitra na dia naneso azy ny olona, nanorina ny sampy fiara izy araka izay nandidian'Andriamanitra azy, ary nahavita izany ara-potoana, nankatoa na dia amin'ny zavatra sarotra tanterahana azy, mahatoky amin'ny asany. Toy izany koa Abrahama ao amin'ny Genesis 12:12 hatramin'ny 12:20, nanao ny asany, nino ny teny fikasana nataon'Andriamanitra, ka dia nanao izay nandidian'Andriamanitra azy izy, nanome ny zanany hosorona dia Isaka izany. Ny fahatokiana izany dia miseho amin'ny finoana sy ny fankatoavana tsy misy ady varotra. Anisan'izany koa Josefa, Genesis
7:30 tsy nivadika tamin'ny asa, tsy nivadika tamin'Andriamanitra na dia andevo azy nogadrainy fa ny asa tamin'ny fahamarinana ka dia natokisany Potifara sy Farao. Ny fahatokiana zany no nahatonga ny fisandratany Josefa. Fa nisan'izany koa Mosesy. Nomerito 12:7 dia misy soratra masina hoe Mosesy mahatoky amin'ny tranoko rehetra. Nitarika ny zanak'Israely araka ny baikon'Andriamanitra izy. Mpitarika mahatoky ary dia nanompo tamin'ny fanetrehantena. Anisan'izany koa Samuel tena nahatoky nanompo an'Andriamanitra hatramin'ny fahazazana, mpaminany marina ary mpitsara tsy mandray kolikoly. Hita amin'ny fanompoana maharitra ihany koa ny fahatokiana. Tsy tamin'ny fahazazana ihany fa nandritry ny androm-piainany rehetra. Anisan'izany Habakoka. Na dia tsy namontsina aza ny aviavy satria mety tsy hamontsina ny aviavy indraindray, fa na dia tsy naompo tamin'ny asany azy izy dia tena tsy kivy fa nanompo an'Andriamanitra ary tsy nivadika tamin'Andriamanitra. Anisan'izany Daniel tsy mba nivadika tamin'ny finoana tany Babilônia. Nivavaka hatrany na dia voarara azy ary natokisan'ireo mpanjaka noho ny fahamarinana. Ny olona mahatoky dia tsy miova manoloana ny fanenjehana sy ny fanaratsiana azy. Nehemi nanao ny andraikiny tamin'ny fahitsiana teo amin'ny fanaovana ny manda Jerosalema. Tsy niraharaha ny fandrahonana. Ny fahatokiana zany dia niseho tamin'ny fahaiza-mitarika, izany hoe olona mijoro tsara ka mahatanteraka asa tsara. Fa raha ao amin'ny testamenta vaovao indray rehefa namalala Maria renin'i Jesoa nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra na dia sarotra aza izany. Indro ny ankizivavy ny tompo aoka ny eo tanteraka amiko araka izay mahatoky nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Josefa vadin'i Maria nankatoa ny afatry ny anjely, niaro ny ankohona, niaro an'i Jesosy sy Maria tamin'ny fandosirana tany Egipta. Mateo 1:1-2. Nankatoa avy hatrany. Petera na dia nandahany Jesosy azy tsy nanaiky an'i Jesosy teo am-piantohana nandositra dia nibebaka ary nanenina ary nanompo tamin'ny fahatokiana hatramin'ny farany. Ny fahatokiana dia azo avaozina rehefa mibebaka. Ary Paoly apôstôly nitory ny filazantsara na dia nigadra sy nenjehana aza ary nahatanteraka hatramin'ny farany ny fiazakazahany naharitra hatramin'ny farany. Timoty ilay mpiara-miasa akaiky tamin'ny Paoly dia nilaza fa tsy misy tahaka ny Timoty amin'ny fahatokiana sy ny fiahinany fiangonana. Na dia ao anatrehany fahatanorany azy dia nahatoky tamin'ny fanompoana. Stefana dia kolona izay feno finoana sy fanahy masina maty maritiora nefa tsy nivadika tamin'i Kristy. Ny mahatoky izany dia mijoro amin'ny fahamarinana manoloana ny fanenjehana. Fa Jesosy Kristy no tena modelina vorary indrindra amin'ny fahatokiana. Tanterany ny asa mpamonjena nampanaoviny n'Andriamanitra azy ary vita hoe Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Nanetry teny izy ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana. Milaza ho mahatoky ny olona rehetra riavana rehefa amin'ny vanim-potoana milamina. Fa amin'ny zavatsarotra no tena hanavahana ny olona mahatoky. Koa ny tena mpino mahatoky amin'ny asany, olona mahatoky dia tsy ataon'Andriamanitra ho diso anjara. Fa hoe soratra masina tsara izany, ry mpanompo mahatoky nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be. Mateo 5:1-20. Aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana. Apokalipsy 2:2-10. Raha fitsinina ny hoe mahatoky, mahatoky an'Andriamanitra, mahatoky amin'Andriamanitra, olona matahotra an'Andriamanitra, mahatoky amin'ny asa
sy ny andraikitra izay nomena azy. Mahatoky sy maharitra amin'ny finoana hatramin'ny farany koa ny tena mpino dia tsy miavaka amin'ny teniny ihany fa miavaka amin'ny asany koa. Fa asany sika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Efesiana 4:10 dia ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra.